Faly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vidéo Jehovandriamanitra nisy soantsika rehetra izay maheno aminy izao sy fotoan'izao ary mahita ity horonan-tsary ity ela tsy nandefa vidéo teto amintsika somary seposepotra kely amin'ny asan'Andriamanitra be dia be ny asa enjehana moa zany araka an'ireny vaovao henontsika ho an'izay efa manaraka ny web radio reny zany dia ao anatina formation batisa ny tenako zao dia somary fenofeno kely zany ny fotoana fa hitondra vaovao antsika ny tenako misy ny alimbavaka tarihana mivantana amin'ny radio avy aty Madagasikara mandeha amin'ny web radio moa zany io alimbavaka io isaky ny alakamisy manomboka amin'ny 7 alina dia asaina mpitiavana isika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny vidéo zany mba hihaino ny web radio. Efa misy vidéo fampahafantarana ny fomba fihainoana web radio ihany moa zany nalefako eto dia afaka mijery kely an'iny ianao zany dia mba manaraka an'ilay alimbavaka isaky ny alakamisy manomboka amin'ny 7 alina izay fotoam-bavaka izay tarihana eto amin'ny onjam-peo zany. Manarak'izay zany dia misy ihany koa ny fampianarana isaky ny amin'ny 10 ramaraina. Amin'ny 10 ramaraina aty Madagasikara fampianarana mahakasika ny filazantsara ny Matio, zany hoe efa any amin'ny Matio toko fahaenina moa zany tsika zany amin'izao efa maromaro ihany ny herinandro ny anarana an'izay dia ho antsika mbola tsy maharaka zany dia afaka manaraka an'io amin'ny web radio tsika rehetra mba mihaino ho anao dia izay tsy dia afaka mamaky baiboly dia afaka mihaino fotsiny dia manazava anao ny hevitry ny voalaza rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ao zany ny tenako isaky ny amin'ny 10 ramaraina. Misy ihany koa moa zany ny fandaharana isaky ny amin'ny 7 alina zany émission spéciale io zany na irahanao amin'ny mpaminan'i Jehova na irahanao amin'ny tenako na amin'ireo mpanompo azafady na amin'ireo mpanompon'Andriamanitra hafa dia minosomana tena zany fa hitondra vokatra tsara ho anao ny fihainoanao ireo fandaharam-potoana rehetrarehetra ireo. Izay no azona roso fa dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ny tenako mino zany izay fa hitombo ara-panahy koa isika rehetra amin'ireo alimbavaka izay alefa eto amin'ny web radio rehetra zany dia maheresy dia mitombo fahasoavana mitombo hery dia enganenao handresy ny ratsy rehetra amin'ny alalan'ny fiakaran'ny ara-panahinao zany amin'ny alimbavaka sy ny fampianarana izay renesitsika io. Rary ny sosiny tsara ho antsika rehetra tahin'Andriamanitra daholo.